unapotika mihira raika kuvankusha vasaka kuni kakana kwa mnamemata kuna yakana faru raika kuvankulu shefa zatu akini kuondoshi kwake vitu mubetiti ya Isa Jesosy raha mbola nampatsivinao tamin'ity oro ity fa Andriamanitra velona ary tia indrindra ianao ka mamelona zay mato amin'ny fahotana ary manamarina ny mpanota amin'ny herin'ny fonana zay ataonao manoloana ny ray amin'ny mampisolo vavana ianao dia menatra ny mpiampanga teny devoly zany satria nataonao ho anao zahay ho fianjona masinao amin'ny ankonanao ao amin'ny tranonao ao fanjakanao dia afanaka ampitondrana voninahitra dia Andriamanitra velona amin'izay rehetra nandray azy Jesosy Kristy voninahitran'Andriamanitra ary miaraka amin'izany zay manana anao koa dia hamarinanao ka ampitafianao ny voninahitra ao dia nanamarinana ho azy ho afaka amin'ny ota sy ny fanamelognan'ny ota sy ny fiampanganan'ny devoly fa hamarinana ho trano fanahy tranon'Andriamanitra tempolon'ny fanahy masin'Andriamanitra dia afanaka voafidy tokoa zany nataonao mitondra ny hafatry ny fitiavanao zay mahery noho ny ratsy rehetra mahery noho ny fahafatesana mahery noho ny fankahalana mahery ampiavana amin'Andriamanitra ka ataonao hoe zanako ianao ary zaho rainao oloko ianao ary zandriamanitrao hetahetana ataonao ampon'ireo mpanomponao tsirairay avy efa teto ary mbola tonga amin'ity andro toy zany ka dia miantoraka aminao zay Jesosy mba ho afaka handray tokoa ny fonay fa tsy hainy fotsiny ny teninao ary matoky zahay miaraka ny teninao fa tsy verina aminao ny teny rehetra zay aloky ny vavanao raha tsy mahatanteraka zay ankasitrahanao dia ny sitraponao Andriamanitra tonga famonjena ary fampandovana ny fanjakan'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay ho an'ny olonao zay menao azy ary fanehoana ny voninahitry m'Andriamanitra anao indrindra mbola mitenena tokoa araka ny fombanao fa miaino ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy irery any hatramin'izao aroa mandrakizay amen fa indrindra manolotra ny fiarabana masina sy ny firary tsoryavako antsika rehetra zay nivoren'Andriamanitra eto amin'ity tobo masina ity ny tenin'Andriamanitra zay mbola horaisitsika dia araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny liko ny filazantsara ny fatan'ny liko ao amin'ny toko 5 horaisitsika amin'izany ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fa 1 ambin'ny folo amin'ny mafampianarana azy dia azontsika iarana mamaky zany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny fariny Genesareta Jesosy ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisiny fary izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray zay an'ny Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia mipetraka teo an-sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mansoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo hahazona azan-drano fa Simona namalika nanao hoe tompoko mandritsy ny alina nefa nikelezana iaina nefa
tsy nahazo na inona kanefa ny teninao dia halatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany dia nahazo azy andrano be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany zay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy anampy azy, dia avy ireny ary ny fenono ny sambo kely roa ka efa saiky nilentika. Ary rehefa hita amin'ny Simona Petera izany dia niainkoka tamin'ny tombotry Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka aho. Fatalanjona izy sy zay rehetra teo aminy noho ny abeny ny asan-drano zay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanaky Zebedeo zay nombrara tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny dia mantanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Amen. Tantara mahagaga sy mahavarina indrindra. Raha ny filaza any amin'ny soramandry ry anoloana ny texte nivakitsika dia milaza zany amin'ny hoe nampahazony Jesosy any Petera azan-drano be. Ka io moa dia famotina ny votoatin'ny tantara, fa misy kosa ny votoateviny. Zany hoe inona no hafatra zay ambarany zany tantara na asehony zavatra tamin'ny arahan'ny tompo tamin'ireo mpianany rehefa avy nampianatra izy teo amin'ny sambo kely, ary dia nisy resaka manokana zay nataony tamin'ny Simona Petera. Ny roa FDP no mbanjentsika nandritra ty herinandro ty dia hoe ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary Paul any amin'ny Romana dia milazany hoe aoko isika no lazaina ho mpandainga fa tsy Andriamanitra sanatria. Ny antony lazany Paul anio moa dia hoe satria misy olona aminazy hoe dia marina tokoa ve zany, dia azo minoana sy tokony tokisana tokoa ve ny soratra rehetra nampanoratin'Andriamanitra na voalaza ao amin'ny Baiboly ao, so mba misy kosa tsininy ao na tsy fataterahany ao na hevitr'olombelona fotsiny ao. Dia hoy Paul, tsy Andriamanitra sanatria ny mandainga, izy ny mandainga, dia voalohany mandainga, fa mba ho marina izy ianao raha miteny ary ahery ianao raha manana hady. Ny fahamarinan'Andriamanitra tsy haikosehana, tsy hahovana, tsy haisakanana, tsy hailavina, fa mitsara ny tsy fahamarinan'ny olona izy mampibebaka azy. Nosenay ny fahamarinan'Andriamanitra Petera tao amin'ny fatoko itenany, ary nidarapoko hoe tompoko miala amiko fa olomeloko aho. Resy ny lehilahy. Tahoana amin'izany. Mibebaka tokoa satria mahatsiaro teny ho mpanota rehefa voavangy ny fahamarinan'Andriamanitra. Na dika amin'ny teny hafa izy dia hoe mibebaka noho ny fahamarinan'Andriamanitra zay asehony. Zava-dehibe ao amintsika zany. Raha toriny zany dia satria hitan'Andriamanitra fa mitoetra amin'ny tsy fahalalana ny fahamarinana ny olona. Ary raha mitoetra amin'ny tsy fahalalana ny fahamarinana dia satria inona manjaka ao aminy? Ny aizina. Ny aiziny tsy finoana, ny aiziny tsy fahalalana n'Andriamanitra, ny aiziny fanangolen'ny devoly. Ny fahamarinan'Andriamanitra io no ateza itarian'Andriamanitra amintsika mba hanafaka atsika ny fahalalana ny fahamarinan'Andriamanitra, ka aoka tokoa ny olona no handainga fa ho marina kosa ary ho marina ato amintsika Andriamanitra. Ny tompony dia efa marina raha teo raha tsy zany izy tsy Andriamanitra. Zavatra lehibe ny men'Andriamanitra atsika dia tena toky antoka. Marina Andriamanitra, tsy hita ho aminy mihitsy sanatriana ny fahatsoana, na ny hoe miovaova, na ny hoe mandainga sanatriany devolony mpandainga satria raindraingy izy Jesosy amin'ny Jaona toko fahavalana dia mifefatra amin'ny efapolo zany. Fa Andriamanitra kosa dia masina, ary ny fahamasinany mahamarina ny teniny avokoa. Inona atao hoe fahamasinana? Tsisy pentina io, tsisy ota io. Ary miaraka amin'izany dia herin'Andriamanitra zay mahatanteraka zay rehetra lazainy ny fahamasinan'Andriamanitra. Iteneniny soratra masina hoe fa tsy misy tsy ho to, zany hoe tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay nampilazainy na mpanoratiny ary ampanambarany sy mbola ampitenena ny mpanompony rehetra amin'ny andro ankehitriny hoe satria velona ho izy dia ho velona ianareo, velona ny tenin'Andriamanitra. Ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Arak'izay ny tenin'Andriamanitra ry havako dia eny avokoa hoy ny soratra masina, ary amin'ny alalan'ny amenina dia ny fahataterahana zay rehetra nampanaparan'Andriamanitra zany. Izy roa Paul vavolombelona loatra ny amin'izany. Ka avy amin'izany zany hoe avy amin'ity fahamasinan'Andriamanitra ity no nohariny zao rehetra izao. Ka rehefa miteny ny tompo hoe Misia dia
ary hoe aoko ho foana dia foana izy. Raha aminazy izy amitsy aminao hoe anaka matokoia voavela ny elikoa ino ny dikan'io indro voafafa izy. Fa raha tsy voafafa izy dia satria Andriamanitra ve tsy mamafa? Ny olona ny sanatria mbola mitahiry azy. Raha misy fahatsapako tsy fahamarinana eto malaky eo amin'i Jesosy amin'ity andro ity, vonona isy amafy azy satria masina ny teniny. Eto amin'izao perikopy zao ary arak'izany dia miseho miariary ny tsy fahalalan'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy fantany ny heriny, tsy fantany fahefan'ny teniny, tsy fantany fa tsy mahay miova izy. Ary zany olona zany tsy hoe olona lavitra zany, olona izy resahan'ny tompo eto io. Ray amindreo mpianatra, ary tsy hoe ray amin'ilay mpianatra fa everina ho ny lohany amin'izy zao na nozokiny izay mitarika azy dia Petera zany apôstôly. Ilazay ny tompo fa izay hoe ianao natao hoe Petera, Petrosy hoy izy, vato ny dikan'izany eto ambony ty vato lampy ty no androenako ny fiangonako. Lohany fiangonana zany. Zany moa dia ny zavatra ho avy aty aoriana. Fa nazainy eto hoe olom-boantson'Andriamanitra niaraka nyriry akaiky teo amin'i Jesosy ny fanerasera akaiky taminy, nefa tsy nahalala zany hoe fahamarinany tenin'Andriamanitra izany. Zao ny tranga nampahiratiny tompony masony, ary rehefa nampahiratiny dia nahalala izy, nahalala ny fahamarinan'Andriamanitra izy, nahalala izy fa Jesosy mamandanga naoviana na tsy matoky azy aza isika dia matoky marina izy. Dia na zavatra telo nampahafantariny Jesosy azy eto. Voalohany dia Andriamanitra azy dia mahatompo azy indrindra izany, na hazo zao rehetra zao, ary tompony zao rehetra zao, miazony zao rehetra izao, ary hafarany zao rehetra zao. Miaraka amin'izany dia nasehony azy mampanota azy, ary azy natao na Petera tamin'io dia tompo mialamiko fa olomelo koa zany hoe tena tsy misy raisako aminao ary tsy tokony misy ifandraisana ho amiko. Ny fahatelo kosa nefa mandaona zany hoe fahatsiarovana ny fahatsony mampanota azy zany dia nasehony Jesosy taminy ny famorampon'Andriamanitra. Ny famorampon'Andriamanitra zay tsy mahafoy ny mpanota fa mananatra azy, mananatra antsika, miala ny amintsika mba hahatongavantsika ny fahalalana ny marina araka an'Andriamanitra dia ho afaka ny fanatevoza sy ny gadra ny aisina isika araka ny teny Jesosy hoe ianareo halala ny marina ho izy. Zay amin'ny fanahy famarinana, ary ny marina no hafaka anareo tsy ho andevo. Aona marina tokoa ny amin'ity hoe tsy fahamarinan'ny olona ka tsy halalany an'Andriamanitra. Zavatra sarotra loatra io. Matoa ny tompo mameantsika ny tenin'Andriamanitra, ary tsy kely ny Baiboly fa tena matevina izy, ary feno izy, ary mavisa tanja avokoa satria ao avokoa ny sain'Andriamanitra zay nomeny asy ianao mba hahalalako azy ka afaka mifandray aminy ary mandray indrindraindrindra sy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa raha jamba tsy malala aho dia ory indrindra ary mahatra indrindra. Nisy fahamarinan'ny olona inona zany dia ny tsy finoana riavako. Zay izy. Ka inona ny hevitra ty hoe tsy finoana ity, ary inona no ambaran'izany? Milaza ny aminy hoe tsy finoana fa tafasaraka amin'Andriamanitra isika olombelona, tsy misy ny raisany. Zay. Ary lafa mazava ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy marina ho izy na dia iray azy. Raha ny tena marina zany hoe tsy misy manana finoana, na hoe tsy misy manana firaisana amin'Andriamanitra, tsy misy mahalala an'Andriamanitra na dia iray azy. Fa raha nahalala isika ho ny soratra masina tsy nombotsika tamin'ny azo fijaliana Jesosy. Raha tena mahalala an Jesosy aho tsy homboko amin'ny fahotana zay mahazatra zay mamiko zay akofako eo, fa tsamba tsy mahalala kanika andevoziny ota. Mahalala ho ny tenin'Andriamanitra, tafasaraka amin'Andriamanitra noho ny tsy finoana, tsy manana firaisana aminy. Ary zany tsy hoe satria tsy nahalala, fa mety eo akaikiny tokoa ary nataony miaraka aminy tokoa manompo azy tokoa. Dia tahaka izao Jesosy niaraka tamin'ny mpianany nefa tsy fantatry le mpianatra. Tantara iray tahatoza tao anatin'ny sampokely Jesosy sy ny mpianany, dia fa natopatopany ny aron-drano, niditra ny rano, nafesatra ny lakakely na ny sampokely. Iny fa nanomboka ny anlentika. Dia onao ra-mpianatra, tompoko maty zay, fonjeo zay. Dia ao fahazantsara anankiray dia hoe tsy mampaninina anao va raha maty zay. Marika misy an'io. Na mety ny an Jesosy nataony. Tiana nataony Jesosy, zangany izy baiko rivotra sy ny tafitro mitsara, mitsaratra izany. Dia ao anao ra-mpianatra, iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina azy ho izy manaiky azy.
dia mahagaga ngizy zany vao izy minavy hoe tompoko vonjeo zay manaiky ny Jesosy tompo dia nataon'ny Jesosy tokoa ny fahagagana lehibe nitsahatra avy eo indray hoe fizy andray moa izy ty tsy manana finoana tahaka atsika zay mitaintaina hoe Jesosy izy ianao vonjeo zahay rehetra zahay manatra ny firenenay penloza sy ny sisa ho avy eo izy ka tsy hita rehetrrehetra kanefa raha tonga moa hita finoana ety ambonin'ny tany va ny zanak'olona manoro azy tenan'izy io tandremy tsy antsoantso an' Jesosy foana fa rehefa miantso azy mivavaka aminy matokia ny vavaka zay ataonao fa miaino izy raha ataonao amin'ny fonao marina io manaraka zany ny tsy finoana dia araky ny teny tompo tokoa ny fihevitro tsy hevitrareo zany hoe zay hevitra tsy mifanaraka ary tsy raisana amin'ny hevitr'Andriamanitra ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ndalanareo kosa olo izy tsy mba lalako dia ahoana nanoarany azy tompoko fa tahaka ny avony lanitra noho ny tany no avony lalako sy noho ny lananareo misy raisana ve zany sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo tsy misy raisana na dia kely ny ray avo ary avo dia avo ary ny ray dia rehefa amin'ny tany honena ny tompo ary tiatsika izy ary zany natonga an' Jesosy nampianatra ao ko fantatsika fa ny asa lehibe indrindra zay nandanian' Jesosy ny fotoana indrindra fony izy tetỳ an-tany dia nampianatra zany hoe ampahiratra ny masom-panahin'ny olona hahalalany ny fahamarinan'Andriamanitra dia ny fitiavany azy ka andraisan'ny famonjena amin'izany dia misy zavatra ataon'Andriamanitra tokoa ty hoe maneho ny heviny ty tsy fanaraka amin'ny sitrapontsika ny maha olona atsika fa mety manafotoana ny olona tokoa satria tsy tratry ny saina tsy isika nge Andriamanitra ka atakatra rehetra io zay izy ary io ny tena fitakabe zay ataony devoly amin'ny fon'ny olona hoe tahaka an'Andriamanitra ianao zay Andriamanitra mihitsy zay namitany azy hoanio izy io efa voarary io voankazo io tao ampovoan'ny sahitena io fa raha io no anareo mahiratra amin'ny masonareo dia alalanareo dia hitovy amin'Andriamanitra zay nataony Satana ka tafitohina iny zay faseon'Andriamanitra kosa ny tena mandriamanitra n'Andriamanitra ka tondroina amin'izany indrindra nanaiken'i Jesosy ombona tamin'ny azo fijaliana sarotra loatra za mpanjaka tompo laza hoe izany mpamonjy zao tontolo zao dia iny fa roizina dia atao tena tsy tokony fanao hatramin'ny fahafatesany dia manaiky ataonao zany zay nefa nitendrin'Andriamanitra ka rehefa tsy mino an'izay dia tena fahadalana tanteraka zany tena lavina tanteraka zany ary zay natonga ny Petera fe ilaza fe zay rehefa laza ny tompo hoe tsy maintsy miaritra ho izy satria ho avy ny fahasosom-panoradalana isambotra azy ampizaly ampahory azy dia amono azy fa amin'ny andro fahatelo hitsangana izy dia hanao hoe Petera sanatria aminao zany teny masy an' Jesosy angy izy zany hoe izy ny tena Andriamanitra tena tompo mpampianatra be teny tsy hananatra an'ilay tena mpampianatra manda ny hevitr'Andriamanitra satria tsy matoky izay lazay ny ten'Andriamanitra ary tsy mahatakatra ny tena asan'Andriamanitra nita teo amin'ny Petera arak'izay mpanota tratry ny tsy finoana najamba ny tsy finoana inona ny tantara tokoa rehefa nitsatra avy nampianatra ny vahoaka Jesosy dia hoy ny tompo tamin'ny Petera mandrosoa izy ho any amin'ny lalina ahoana moa zany satria niantsona tetỳ amin'ny sistany sisiny fary tao Genesarety zany izy dia teo izy nampianatra ny vahoaka mitodika amin'ny teo hoe teo mivohitra teo fa rehefa vita ny fampianarany dia hoe mandrosoa alatsany aratonareo azona azandrano ena dia efa voalaza fa efa voasasany arato zany efa tokony nipirina ny zavatra rehetra amin'ny andeny faefatra io dia ahoana hoy Petera namaly an' Jesosy tompoko mandritry ny alina ohatra izy nefa nikerezana iaina nefa tsy nahazo na inona izay dia nampiny hoe kanefa noho ny teninao dia aratsa-piany ny arato dia hotsika hoe dia olo ny finoana sy ny fankatoavana tokoa zany zay ve ny tena hevitry Petera fankatoavana tokoa ve da raha jerentsika maimaika ty ivelany dia hoe tena izy tokoa zany satria tenao dia nanaiky any izy dia na inona nataony narotsany ny aratony kanefa azo lazaina rehefa dinihina lalina koa fa fankatoavana tsy saroka fankatoavana tsy vidiny dia narotsaky Petera ihany narato fa ny tena masaka atao am-pony dia sosotra izy dia monomonona tao anaty any dia ikekitsy ataoko any zay lazay ny teninao ary misy mpandinika amin'ny heviteny dia mimeny tompo hoe zao izy ny tena teo amin'ny fony Petera ikekitsy ataoko zay lazay ny teninao fa ho hitanao ange fa ho afa-baraka ianao io zay samy teniteny foana manolaza aminay hoe ataovy io
tsy fantatrao nga fa olona aroazay fa hoe matianina tamin'io atrin'izay zahay tsy teny ohatra ny ekibony reninay na ekibony rainay satria zebidio ray dia mpanarato hatry ny taona ela dia afa-baraka ve Jesosy inona miseho niala tafy teo mason'olona ve izy voasoratra hoe rehefa nataon'ny Petera zany dia nahazo azan-drano be dia be dia nisy tritra ny arato dia rehefa nyfenona ny sambo kely dia saika nilentika satria navesatra loatra le azan-drano fa gagana tsy misy ohatran'izany na ny on'Andriamanitra fa tsy miteny foana izy raha miteny aminao izy avy manaratsy sanatry ny ahafaty anao na ny amitaka anao fa nimonjy anao amin'ny fanehoanany voninahitra ny fahamarinana menatra teo ilay fahasorana menatra ilay tsy finoana menatra ny fato-pitena menatra Petera dia nilaza tokoa hoe miramiko fa olombeloko tsy mendrika anao ako nanimotra loatra zavatra ratsy izay nataoko raha nivelany gaga moa ny olo ety ka nanao misy trinary ty mahatonga azy hitarapoko aneko ato amin'i Jesosy io no avoaka ny voratsy ny Petera io ota ny tao aminy ota mahatonga ny tsy finoana dia ino nasian'Andriamanitra taminy ary amintsika voalohany araka izany dia tompo Andriamanitra tokoa izy zay nanehoany amin'izao azo zao fa zay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra liko atoko 7:20 zany 2:17 ary tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra ho marika atoko 7:17 eny mahay manao mihoatra no zay iverin'ny olona izy sy sainsainina dia io naprobava any apôstôly Paoly aonao izy ho an'izay mahay manao mihoatra no zavatra rehetra mihoatra lavitra no zay rehetra angatahintsika na iverintsika azy araky ny hery zay miasa ato amintsika dia nifaray maksa io amin'ny alalan'ny finoana ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen zany hoe iova mandrakizay amin'ny fahamarinany Andriamanitra Efesianina 3 zany dia 20 ka hatramin'ny 20 ary dia hoy ny ao amin'ny Romanina koa 3:14 rehefa misy miantsa an'Andriamanitra ary Andriamanitra koa miaika azy mba ho amarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady ino moa ny adin'Andriamanitra ry avako dia adiny amin'ny tsy finoan'ny olona zay manao zany tsy ny avery asy ianao na namelo koa fa ny avonjy amin'ny fahalalako ny fahamarinana sy hitokiko ny tenin'Andriamanitra araky ny tenin'olo marina dia ho velon'ny finoana ny finoanao no mahavonjy anao dia mamindra fo dia maharo-po ahoana ny amin'ny famindram-pony amintsika io tsy mora tofo izy na tofoka izy rehefa nibaboko Petera hoe miala amby fa olomelo koa aningotra azy loatra mantsy zay ny faratsy ary zay nataony devoly koa nge rehefa izy mandaboko anao izy mahagafana anao izy mampirisika anao anao zay tsy tokony atao sy ny devoly misy itsy no anangana anao amin'ny fahalavonao zavo zany fa Andriamanitra irery any mampamonjy azy dia hoy Jesosy taminy aza matahotra amin'ny teny hafa dia hoe matokia tsy manameloko anao ary hatramin'izao ankehitriny zao izy dia tsy azan-drantsony zany no azonao fa olona azay le hoe ataoko mpanarato olona ianareo milaza inona ny amin'izany iza ny tena mpanarato azy iza ny tena mpanarato Jesosy ny tena mpanarato menatra nge Petera hay no ny teniny fotsiny misy dia mahilavitra noho zay izy any amin'ny troazantsara fa dia hoe alatso amin'ny akavanana dia efa ahoana ny eo amin'ny akavanana fa tsy ny akavia tsia ilazany Jesosy hoe tompony izy ka rehefa izy milaza eo amin'ny akavanana misy ino no izoro na izy izy eto hoe ity ny lalana Jesosy ny lalana io no inoy zay ihany ary amintsika zany dia milaza fa hoe Andriamanitra nge dia matoky ny asany izay ataony manambara ny fitopisany amin'ny mpanota izany zay efa nantsoiny ary miaraka amin'izay dia ny fahefany Andriamanitra azy no asehony hoe zato koa no tena mpanarato ka zay asa ataoko no ataonao koa mpanarato Jesosy ary hainy loatra izany dia izy mampianatra azy ianao rehefa kapoka mantsy izy dia ny hoe mahamenatra kosange zany firy taona ary Petera nanarato teo dia tsy nahazo na sindany azy dia izy ty olony ty nga Jesosy moa nanarato sa nihita nanarato izy nitoroteny nataony nampianatra nataony nanasitrana nataony namangiorona nataony nangana maty nataony fa tsy hitanao hoe nakaratoko dia tsy nisy fa nanarato ere
nefa mahay lavitra no mpanarato ny mpanarato izy satria azo tokoa izao rehetra zao ary amin'ireny satria efa hiperatana ny zavatra rehetra fa misy ny tena tsy foiny ary tsy afoiny dia ny olona zay no ariny hitovy endrika aminy tsy sitraky ny averezany raha tsy fanao izy no tsy finony mba hialany amin'ny rasy ataony amin'ny fahalalana ny famarinana dia ho velona izy saotra ny tompo zay mananatra arak'izay mba tsy heveraky ny tenako ho mahay ho mahavita matateraka asan'Andriamanitra fa na niasaka andoavan'andro ary tsy haiko raha tsy noho ny fanambinan'Andriamanitra raha tsy noho Jesosy zay mombanao mandeha tamitsy aminao ary dia mamindra fo dia atosan'ny fahasoavana ny soratra masina elina dia miratsy fanaza dia mola tsy tratra ny saitsika zay fa amitsy aminao kosa dia mitoetra izy ary ny tena fahasoavana sisa fa ilay tompo Andriamanitra ny fahasoavana dia Jesosy eo amintsika fa izy no mahay ny zavatra rehetra ary manao ny zavatra rehetra zany hoe manatanteraka koa ny zavatra rehetra rehefa tonga amin'izay tanjon'izay ny olona dia mandohalika tokoa mahita ny alehibe ny asan'Andriamanitra mahita ny fisehoany ny voninahiny ary dia hiteny tahaka ny mpanosy salamo hoe tompo aza izahay eny aza izahay no mena voninahitra fa ny anaranao masina irery ihany dikany dia hoe midaraboka mibebaka izy manaiky ny fahamarinan'Andriamanitra manaiky sy mankatoa ny fianandrianan'Andriamanitra arak'izany ino moa ny tena fitendren'Andriamanitra ry avako ho antsika amin'ny alalana zao afatra lehibe zao dia tsotra izy mitaky antsika ho amin'ny fahamarinana na ho amin'ny fahalalana ny fahamarinana ny tompo mba hanafaka atsika amin'ny aisy ny tsy finoana andraisantsika famonjena sy andovatsika tokoa ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra ato amintsika tsirairay avy araka ny teniny hoe zaho Andriamanitra nao oloko ary io ho avovaonareo ako ary anamasina ny anarako ao voan'ny Israely oloko ny fibebahantsika kosa isika miverina aminy mandray ny fitarihany mankatoa ny fananarany izay no andrasany amintsika fa ny fibebahana no mitondra fanasitranana amin'ny tsy finoana betika masy de hoe mba ampio aho tompo ampitomboy ny finoanay dia ao noho Jesosy tena ilaina olo izy dia nareo manana fanadia kely tahaka ny voatsinapy aza dia ampy afindra io tendrombohitra io tena nareo miala teo ary mifindrany ny fanambany ranomasina rasy io izy tarina ary ny saitsika inona no ilana ny fibebahana mila fibebahana isika satria misy ny tsy finoana ato amintsika ny tsy finoana indrindrandrindra afia izy io dia io no mahatonga an'le hoe fanamarina tena asany ota ny tsy finoana ary rehefa miasa ny tsy finoana dia miditra amin'ny fanamarinantena fanamarinantena ny olona zany hoe ny fanamarinantena no sakana lehibe amin'ny iasan'ny finoana dia ny tenin'Andriamanitra arak'izay manahoana ny fiasan'ny fanamarinantena eo amin'ny tsy mino fampianarana moa nataontsika dia velaritsika zany eo amin'ny tsy mino ny fanamarinantena dia io no mahatonga ny olona hevitra ny tena no mahavita sy mahay ka ny antony tsy inony dia satria mihevitra izy fa mahay manan-katao zay dia hoe manan-katao ka ny dikany hoe nareo mivavaka tsy satria nareo tsy manan-katao fa rehefa manan-katao ny olona namombola ilay zavatra hafa everiny fa iny tena famonjena azy na koa malala zay ataony izy ka tsy ilaina ny ampianarana azy ny amin'izany hoe lalana ahatonga famonjena sy fahasambarana ho azy dia ao nao ny tenin'ny soratra masina hoy ianao manan-karena sy efa niary faranana be ako tsy manan-java maory ka tsy fantatrao ny tompo fa ianao n'ilay ory mahantra malahelo jamba ary mitanjaka dia manoro hevitra anao aho famoram-po io ividy amiko volamena voadio amin'ny afo dia ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra mba hanan-karena ianao hanan-karena ao amin'Andriamanitra ianao ao fanjakan'Andriamanitra ianao tokony nge zany ary fitafiana fotsy fitafianao zany hoe voadio afaka amin'ny fahotana sy ny gadra ny ota ary ny asany maizina rehetra mba tsy isehony enatra ny fahafambarakanao ny fitanjahana ary odimaso ahosotrano ny masonao mba hahiratanao azono amin'ny teny hoe samba teo aloha ankehitriny kosa aho mahiratra tsy nahalala mihitsy aho nanandre ihany azany amin'ny tenin'Andriamanitra evereky fa angangoanina onoono fa ankehitriny dia fantatro fa velona ny mpanavitra rehefa miaona amin'ilay tena tompony zavatra rehetra tompony ainy isika ary mahefatra tokoa ny zavatra rehetra araky ny teniny dia midaramboka dia mety teny tahaka ny Petera hoe miala amiko tompo fa olomeloko aho enatra tokoa zany ary tahotra koa zany hoe so sanatrika ankehitriny dia melohan'i Jesosy zay no ataony
fantorena tamintsika teo ary anterina Jesosy dia Andriamanitra ny famelan-keloka rehetra maty ho am-panota izy nitsangana ho am-panota izy ary raha nitsangana niakatra any an-danitra izy dia mpisorona be manao fifonana ho azy ianao ary isanandro sanandro dia mahafaly azy mamela keloka rehefa manaiky isika ary midaravoka hoe vonjeo aho Jesosy ho afaka amin'ny fahotango dia nitsifonoko zany naona fanamarina tena eo amin'ny efamino na lazainy hoe nandray ny filazany tsara zao ny fisehony manantena tokoa fa hoe mandraiky tenin'Andriamanitra reny lazainy hoe teny fikasana en promesse hoy amin'ny teny frantsay sao nasaika anao mangatady omeny anao zavatra ngeza be zany Andriamanitra tsy meny mpanota fa zay fa tsy sokazy zay fa zay fa no amarina tamin'ny rano Jesosy zay izy zany kanefa tsy mety tanteraka le tenin'Andriamanitra tsy mety tanteraka ny teny fikasana raisiny ny tenin'Andriamanitra dia iny dia votsitra fa tsy zany ny amin'ny atsika eto zavatra tsy kely ngeny menantsika eto zavatra ngizy feno mena eto le teny hoe tena lanitra misokatra ty toerana ty dia agorodanin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra firy fa firy amin'izay ny tafatoetra dia hita fa tsy tafatoetra ary miaraka amin'izany tsy tanteraka le teny fikasana ina ny antony manazava zao tenin'Andriamanitra zao dia ny tsy finoana no fanamarina tena ny olona ho izy ary dia iny tsindrina masony eo amin'ny Hebreo toko fahafolany dimy amby telopolo valo amby telopolo hoe ny oloko marina dia miveno misy zany mivavaka ihany fa tsy mandray finoana marina tsy miverona marina ny finoana zay azay le hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona na manana sy miaina amin'ny finoana marina no ho velona ary velomin'ny finoana zavatra tokony ampieritreritra mpandiny tena zany manana ny endriky ny finoana fa tsy mivelona marina ny finoana mampatsiaro ny teny Paoly ho an'ny Timoty hoe reny natao hoe manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ho izy nefa nanda nirina tsy miasa ilay tenin'Andriamanitra tsy misongadina ny famarina ny tenin'Andriamanitra nefa olona atao ahalala izy satria tsy ny tenin'Andriamanitra no mentinako amin'izay fa ny fanamarina ny tenako zay le hoe matoky tena omeno matoky tena mivavaka matoky tena ho mpanompon'Andriamanitra zako anefa tsy mandeha amin'ny finoana marina ary ny zava-doza dia izao raha tsy ampy ny fandiniko tena dia hoe akiny anay efa vita ny fanekeko amin'i Jesosy takony hoe mandeha ho azy sisa ny zavatra rehetra ary ndray sanatria manota dia tsy maninona satria efa an' Jesosy aho dia honao i Paoly mpanompon'ny ota va Kristy sanatria zany mpanompon'ny tsy finoana va Kristy sanatria zany mpanompon'ny faharatsiana va Kristy sanatria zany fa masina ho izy dia ho masina koa ina haty zao zay masina dia ny tenin'Andriamanitra fa tsy zay hoe mahare na miaino ny tenin'Andriamanitra no ankasitran'Andriamanitra fa zay mankatoka manao ny sitrapony raiky vy any an-danitra marina ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tokoa izany zamba ho izy afa-tsy ny mpanompoko ary izany marenina tahaka ny irak'izay irahiko izany jamba tahaka ny sakaizan'i Jehova eo amin'Andriamanitra atao milona atao mandre atao mivelona nefa jamba ihany jamba tahaka ny mpanompoko an-dranomasy ny tenenana ny tompo an'io misy atoko faharoa amby efapolo sivy amby folo satria efa nomena ary tsintsitsian'Andriamanitra ny areny ho an'ny ankonany faloha manapaka ny zavatra rehetra Jesosy ho an'ny fiangonana ho ny tena amin'ny Efesianina feisika faranatsika zao dinidinika fampianarana izao ny tantara ny Petera apôstôly manoloana ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra dia mipatsivona amintsika tokoa fa tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra teny lazainy anjely Gabriela la iraka masin'Andriamanitra tamin'ny marife izay ny amin'ny atongavan'i Jesosy torotoroan'ny fanahy masina ao amin'ny kibony satria sasa nomenantsika sasa lahy no teraka ho antsika io any amin'ny Isaia toko fa sivy io no tanterahana amin'ny andron'i Jesosy arak'izay tsy misy mahasakana ny tenin'Andriamanitra tsy ho tanteraka itenenako hoe ndray tsy mino aho na tsy finoantsika azy ary ny antony dia araky ny tenin'ny Paoly ho an'ny Timoty hoe fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra tsy azo gadraina tsy voasakana fa kanota mahery manorotoro ny tsy finoana io rano Maria io zay mipoka zay rehetra manohitra ny hevitr'Andriamanitra mba hatonga finoana miaraka amin'izany raha tonga eto ianao raha avako malalaka tsy nahalana natao hoe finoana na mino ny hataka tokony ataontsika dia hoe tompo ao vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoako natetiko hoe ianao efa nahalala
nefa matsiary voaviravirany finoana dia azo atao amihany miaraka amin'ny vavaka natao teo hoe tompo ampitomboy ny finoko ka avelan'Andriamanitra ataontsika ihany io na dia hoe io nge nazy dia voatsinampy azy izy satria raha ny tena marina nge izy zao tsy nanana finoany fa ny hevitra izy zao fa nanana zay ny tena zavatosa mihevitra fa manana izy tena tsy manana fa tena mahantra tompo ampitomboy ny finoko dia ny fahalalakonao ny fahalalako ny famarinanao fahalalako ny sitraponao ary ampaherezo aho anana fanoavana marina ny teninao ho famonjena ho asiny ankonako zany ary ho tonga fahasambarana dia ny voninahitry'Andriamanitra zay misy ao am'izay matahotra azy am'izay manaiky asany ny tenin'Andriamanitra manaiky ahisy ny tenin'Andriamanitra manaiky hazavay ny tenin'Andriamanitra manaiky hotariny fanay masin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina ahatanteraka tokoa ny tenin'Andriamanitra zay to zay masina ary velona sy maritra mandrak'izay mandrak'izay ho voninahitra ianarany vavaka isika tsy misy takanao Andriamanitra hazo rehetra to zao tokoa ianao ary maneho ny fahalabiazanao sy ny herinao tsy to nefa manaiky tokoa itsinjony kely indrindra manao zao teny zao tahaka ny Petera dia matsiaro zay fa toy ny vovoka ihany inona moa ny amin'ny vovoka fa avitony zany fa aratsiny zany fa ambaniny zany fa alovany zany ary taon-drivotra dia atony tsy teo ka ny vovoka tsy haza ny fansakanao be voninahitra indrindra ny vovoka tsy haza napetraka ao amin'ny soroka ao kanefa masinao ny teninao ary dia raha masinao ny teninao amin'ny anomarinanao azy hoe sakaizany ory ianao dia zay ampahorian'ny tsy finoana ampahorian'ny fahotana ary tonga ho azy ianao dia manampitamby ianao manatona ny fonay mba hiaisitra ny fo miavona mba hiaisina ny fo manamaritena satria ampisaotranao mandray izany rehetra izany teo amin'ny tenanao fa andevonanao tokoa izy fahamarinana rehetra amin'ny fahanamarinanao ny mpanota araka ny teninao hoe ny oloko marina dia ho velony finoana izy ho voninahitra ao Andriamanitra irery amin'ny anaranao ry Jesosy zay tompony finoanay sy mpanefa azy any zay rehetra natao teto dia ny tenin'Andriamanitra velona hatramin'izao aroa mandra